Ankafisy le fahaiza manao tsy manantsahala. Gouty mamy riny anio. Gouty, les biscuits ankafisako ny Saint-Valentin manolotra ho anao. Tritrivantsika Tantara Mitohy nosoratany Nariel. Novelominy Gina Christophe Rabeary manana Nzaka Randry miaraka amin'ny Vony sy Clara. Mandray feo Ero Darazafindrazaka. Mandrindra ny lafin'ny teknika Zo ary manana Mana tontosa tapaporoana. Andro fahatelo. Tena mbola fitahin'Andriamanitra fa raha tara kely fotsiny tsy voavonjy ny hainy matamy vola dia teo saika avy tsy vitako ny amin'ny afaka anazy sy hamonjy amin'io asa ataony io. Aleloha ampiana tsindrona kely ary sola ary mba nanahoana. Aleo hijerena. Ay Izay kosa fa natsiaro kaiko. Kay mahafesatra peza lohako zany. Kay fa aiza zany? Moramora aloha solo aty amin'ny hôpitaly sika. Hôpitaly? Ary neny? Aiza neny? Neny iza? Mbola tsy tonga sainy ty marina. Makalo ianao aina fa maty ve nydreniko e? Andray rery neny. Mitony aloha ianao e, dia aza vao tsara. Neny reniko le naratra be vonjetsika tary. Maty? Toa tsy aotsony izy e. Andriamanitro, zanako madamy vola ve ianao? Andray rery neny. Telozanao sahady ve za e. Tsy vitako akory valim-bampena saika ataoko anao. Angina tsy rariny e. Very ahy e. Neny aza mbola miteny an'izany ianao ry solo mbola tsy maninona akory sady tsy mahatsiaro tena fotsiny. Mandainga ianao. Maty izy matotsy eto e. Ijery neny aiza fatiny. Nahoana ianao tsy miteny e. Ary maninona mirotsaka ny ranomasonao. Neny malala. Mbola ao amin'ny réanimation re izy dia mbola tsy azo tsidiana. Fa ahoana? Mitonilo aloha mitonilo mihitsy aloha ianao dia makany sika. Tandrema nefa tena mbola marefo ny ainy ka mila fitandremana be. Miankina amintsika mpitsabo ny ainy. Mila manao akanjo tony anahy ianao dia mijery fotsiny tsika dia mivoaka avy eo. Andray rery neny. Maharatra be ianao. Fa iza ny nanao an'izao e. Tsy manaiky an'izao aka. Neny ao fa efa eto aza mbo ilay lozana moa zany neny tiako loatra ianao. Mbola tsy zao fotoana tokony andozanao ho aneny. Mbola mila anao Solo zay aloha fa hikarakara azy ny mpitsabo e. Dia aloha tsika hivoaka. Dia aza matahotra ianao fa efa tsara karakara izy ato. Misaotra anao ry dokotera. Tsy saoranao zany. Zava-dehibe tsy voavaliko zao ataonao zao fa ao le Andriamanitra maly anao sy sovitanao tamiko e. Dia ahoana zany ny vola ifalany tato? Aiza ny anefako an'izany? Aza miasasana an'izany aloha ianao ka fa izay ahasalaman'ny marary nataontsika. Raha mety dia mba haka avanso aminao aloha dia efaiko na mataona ny aza vao vita e. Aza miteny an'izany solo marary koa izao no mikarakara an'io fa tsy ianao rery. Ka reniko ane io e. Adidiko io ary tsy maintsy efaiko.
Mety tsy fantatrao tokoa fa efa elaela ny fankahitana sy ny fanampianay. Tsy mbola nakavola taminy aho rahatrizay nalalako azy ankoatra ny vidim-panafody. Ary mbola manana faniriana ny anampy azy koa aza. Ka fotoana angamba izao manamafy ny dingana efa vitako ny fahalalako fa mbola reninao izy. Misaotra anao dokotera. Zava-dehibe sy avotranao anay fisianao. Izay ao fa efa eto dokotera itsabanao izay maratra rehetra any anatinao any. Ao eto tsy fafako ny ranomasinao dia mindany eto tratrako eto. Ay marina, manofy aho zany dia tsy nisalasala tokoa ny ondana teto atratrany. Inona reny dikan'izao tena tsy fantatro intsony aho hoe mpanjaka ho andapa tsara indrindra sa mpangataka mitsindroka fako any amoron-dalana. Eny mifanohatra tanteraka ireo saingy nitovizany dia niafaliana tsy ombitratra ho aminy rehefa tojo fahasambarana. Mpanjaka efa mena fahasambarana raha teo fa mpangataka ny toloran-java-tsotso mbola azo ny naniany kosa manoatra noho ny afalian'ny mpanjaka satria ny an'ny mpanjaka efa mahazatra azy ka tsy dia reny intsony lanjany sy fiakony manonjanonja tao rano miparasaka ambony riam-bato fa ny an'ny mpangataka kosa sitrana ny marariko mitsiki amin'izay moa menatra anao ary mia. Ay, ary aza mijerijery rehefa menatra ao akopy masonao. Ka zany ka zanaka. Mangina aza toezana tsony fa efa fantatro na izany azy dia tsy mampiova ny fitiavako anao zany dia akombony amin'izay fa va mipetsipetsiny io fa andray no rohany aho marina. Vola dia tena taona maro tsy nionana ve dia vao miosika dia tantara ratsy toy izao no hitako anao dia no nataoko ve zany nampivorana toy izao dia zanako zany tsy zarizary tsy voakarakara. Ody ramosea mandroso rasea mandroso dia petrapetra mandray zavera ty dia ty zao mazakatoko ohatray fa atao mamy be ty dadany mi nefa tsy mba fanomy mihitsy zao fa misy inona ary raha izy hoe atao salalala be izany tsy arikavoky vavora rifabezana. Tena tsy sotro angamba ry dadarabe fa mazo toa ny rahan'ny dokotera fotsiny io akalilentana amin'ny valizy ato. Ay jereko ileo arefitra ilareo ary esety tsy mety sotrokoriko malahelo ary sia malahelo malahelo zay zanako zay tsy taoko akory. Malahelo fa misy inona zany zay ohatry mampalahelo fiainako. Tena mystera koa zao zavatra zao fa ahoana marina ary tsy lazan'izao amin'ny kosa ka soa azy izy fa tsy tafody eo an'io alina mba misavasava io mandrapa. Manera le tirosolo manera dia ampy zay tapitra. Angatadalana aloha angamba dia anafatra hoe tsy mody eo ny dokotera fa garde izy an'io. Efa zatra kolesy zandry zatra miady rery fampatsireo ihany le sy zarako iny beteso izy raha mitady aditra fa tsy azo kapoan'iny tena lasy ty marina
tena riendrika eto te fa lobateneny ambony fandrinaka mahavesatra koa izy zany zay aleo aloha andefa dodo de endry tsara. Iny kosa ny fataitra ay marary solo aizinao marary solo efa nanao hoana ka ianao zay aiza ny mbola marary ny lohako efa tsy ahina kosa zany efa matsiaro tsara koa tsy ahina zany fitadidiny ary eo fa ampiko ny fanafody de matorokely aloha zay vetivety de sitrany efa ataoko tsara karakara mihitsy ay solo teo ihany izy fa mbola ny raha kely vetivety fotsiny ay de iza no nitondra taty za solo ka saika maty misaotra anareo de ahoana zany efa milama ny rehetra fa za manahy ianao maka aloha aina tsara de ao akarokely ny ondana zay misaotra indrindra dokotera tafita amin'ny ambony indrindra ianao de elavelona sy ada-pinaritra fa tena zava-dehibe zao ataonao zao mazao fahadetanany makasitraka sady efa misy fofofony any fa sitrana so ianao de manatrika ny mariazinay sambatra zay ho vadinao tonga avasoa ny andro malaza de hoarahan-jaza lahy hoarahan-jaza vavy ndry mamy ane zany taloha ela be tany io ny teny amin'ny toerany iray teny amin'ny abakabaka teny dia nisy mpanao biscuit lehibe iray mitady fatratra ny fomba hikarakarana ny biscuit lafatra indrindra eto tany nokaliny ary natambany avokoa ireo akora tena tsara indrindra hitany dia teo ny andohan'ny cotibera sy ny cotile izay mbola akafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe nanakizikafo Gouty beurre sy goutile ankafisy le fahaiza-manao tsy manantsahala Gouty mamy eriny anio Gouty le biscuit ankafizako ny Saint-Valentin nanolotra ho anao teo Tritrivantsika Tantara Mitohy nosoratany Nariel Nouvelle amin'ny Gina Christophe Labeage manana Nzaka Randry niaraka tamin'ny Vony sy Clara nandray feo ero darazafindrazaka nandrindra ny lafin'ny teknika zo ary manana nana tontosa tapaporoana mbola hitohy